Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Androany indray dia manana hafatra ho antsika tsirairay avy ny Tompo. Andaontsika hivavaka alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra, mbola misaotra anao izay satria nitaominao indray ankehitriny ka manana an'izao fotoana izao Jesosy andiniana ny teninao, ianarana ny teninao, eny Tompo isan'andro dia manakolazaina aminay ianao, ary ankehitriny ampianaro izay ho mpankato ny teny, ampianaro izay angetaeta isan'andro hitombo amin'ny fahalalana anao, hitombo amin'ny fahazava-tsaina rehetra. Ianao ny mpanjakanay, ianao ny tomponay, ianao no anteheranay, ianao no antony hivelomanay. Dia misa mahery ianao amin'ny fiainanay Jesosy. Niza iaino an'ity tenin'Andriamanitra sy fampianarana foity dia ianao ny gasika amin'ny fony marina tokoa. Misy ianao Tompo malalo amin'ny anaranao ilay masina indrindra Jesosy no anaovanay ny vavakay. Alleluia. Amen. Amen. Teny izay angalantsika amin'ny fampianarana androany dia araka izay hita ao amin'ny Petera 2:1 ka ny andininy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy havelany izany malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny lohatenin'ny hafatra androany raha avana dia hoe mahavokara. Ty tantara ty tantara ao amin'ny Petera 2:1 raha ny sora mandriry ambony dia hoe fananarana mba hiorina tsara amin'ny fampianarana marina. Miorina tsara izy tena ho lalipaka ny anatintsika tsirairay avy ny fampianarana marina, ary rehefa lalipaka ao anatintsika ny fampianarana marina dia mahavokatra tsika araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy havelany izany malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Teto Simona Petera dia nanafatra mihitsy izy satria izy niaraka mpanompon'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy izy dia olona nanana finoana, nanana ny herin'Andriamanitra, ary tao anatin'izany fananany ny herin'Andriamanitra izy mino fomba an'Andriamanitra rehetra no nahatonga anazy ny teny izao teny izao, ary tsy vitan'izany teny izany ihany raha avana fa hoe ataoko izay zakako mba misy atserovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Iasy izy izany anao ny ainy tsy ho zavatra izy mba hisy atserovana anazy. Izy dia nahita an' Jesosy Kristy, nino an' Jesosy Kristy, ary mahalala an' Jesosy Kristy, ary izany nahatonga anazy tsy tafatombona izy fa nanoratra boky mihitsy ary izy ty amin'ity 2 Petera ity mba ho fianarana ho antsika izay ilay hoe tsy havelan'izany ho malaintsika, tsy havelan'izany malaina na tsy havokatra rehefa tena ao anatintsika marina Jesosy Kristy. Eny ary raha avana eto izy dia eo amin'ny 5 dia miteny antsika izy
Manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana. Manaova izay zotom-po rehetra tahaka amin'ny teny hoe izay mazotoa fa aza malaina. Manao ny fanompoana amin'ny endriny rehetra, na amin'ny asa io na amin'ny fitoriana, dia manaova izay zotom-po rehetra ozy izy. Ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana. Ny fahalalana an'Andriamanitra, ny zavatra rehetra ravana dia efa voalaza ao anaty Baiboly. Efa voalaza ao anaty Baiboly fa ny finoantsika miaktive amin'ny zavatra rehetra izay voalaza ao, ka mahatonga antsika hanana fahatanjahan-tsaina marina tokoa. Ny fahalalana zany, famakiana Baiboly zany, fiarahana amin'Andriamanitra zany, dia miteraka fahatanjahan-tsaina, miteraka fahatanjahan-tsaina. Izay ny tanjony Simona Petera, ampahafantatra ny hery sy ny fiaviany Jesosy Kristy. Raha tsy manana an'izay fahalalana izay isika, raha tsy manana an'izay mahafantatra hoe inona no nataon'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny hery ny tenin'Andriamanitra, raha tsy efa niaraka ny lona niaraka tamin'Andriamanitra, tsy malala ny sekret hoe ohatr'izao ilay izy, efa nahita izay ozy izy, efa nahita izay tamin'izay niaraka tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Mino aho fa efa nahita ianao, efa nahita zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra ianao, nahita fanasitranana ianao, nahita ny asan'ny tanan'Andriamanitra velona ianao. Izay no mampirisika antsika havokatra rahavana, izay no mampirisika antsika havokatra hatrany. Toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny fahalalànareo dia fahahonoana-po, ary amin'ny fahahonoana-ponareo dia faharetana. Ny faharetanareo ozy izy dia ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra atao zany rahavana dia mila faharetana. Eny, mety ao ny finoana fa mila faharetana ihany koa. Raha ny fiainantsika andavanandrom-piainantsika zao dia rehefa mivavaka tsika, raha misy zavatra nangatahantsika tamin'Andriamanitra, indraindray rahavana dia vetivetika ny sasany, indraindray dia mila ny persévérance io, mila ny faharetana io. Andriamanitra mahalala ny antony ny zavatra rehetra, mahalala ny antony izy, dia ny fotoana ny tsara indrindra. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra antsika, mampatsiahy antsika fa mila faharetana miaraka aminy, mila faharetana miaraka aminy, fa raha votsisa ny faharetana dia inona ozy izy ny azo? Lasa mora tafitohana, lasa mora monomonina raha votsisa an'izay faharetana izay, lasa mora mialana mametsiny an'Andriamanitra. Ankoatran'izay koa, rehefa nampianatra an'izay toe-panaharaka an'Andriamanitra izay izy, dia fitiavana ny rahalahy sy ny fitiavana ny olona rehetra. Ny zavatra ataontsika zany mahavokatra tsika, hoy mety mahavokatra tsika, fa ny zavatra ataontsika dia mitaky fitiavana. Ataontsika mpitiavana ny zavatra rehetra, fa tsy hoe ataoko tia satria izany omen'Andriamanitra le anina ny fanomezam-pahasoavana dia anaovako anehoako ny herin'Andriamanitra amiko, ohatran'ny hoe izy fitiavantsika indray izany ny hafa. Fa tena aoka ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra. Raha mametra tanana amin'ny marary ianao dia ataovy ampitiavana izany, ataovy ampitiavana izany, anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, fa Andriamanitra velona izy ary Andriamanitra masina. Eny rahavana, ty tenin'Andriamanitra ty dia olona efa manana an'Andriamanitra, nahazo ny finoana soa tahaka
tahaka anay ozy izy i Petera raha miteny izy, olona efa nateraka indray no manana an'ireo rehetrarehetra ireo, olona efa malala n'Andriamanitra tsara, malala ny antom-pisiny. Zany no mahatonga ny Petera mampiatsiahy antsika hoe raha nananareo ireo zavatra rehetra ireo, fahonoana po, faharetana, fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny olona rehetra, toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahalalantsika n'Andriamanitra tokoa ny ravina dia manosika antsika tahaka an'ilay finoana izay ananantsika, ny tian'Andriamanitra nanan'olona hafa koa, ary tsika no ampiasainy aneo an'izay hoe raha manam-pinoana marina ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Sambatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra, sambatra izay tsy nahita nefa mino. Zay ny voalazany ao amin'ny Jaonina 2:20 ka ny 5:20. Manana rôle tsika rahavana, manana rôle tsika, napetraka Andriamanitra ao am-potsika, ampifony ireo izay mbola matory, ampatsiahy ny tenin'Andriamanitra amin'ireo izay mbola misalasala ny amin'ny tsy finoany ihany. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara. Tsika no atao avokatra, tsika natao avokatra, ampatsiaro fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona, manana ny hery rehetra, ary mbola ho avy izy, akany azy, mbola ho avy izy ilay lasa nanamboatra fitoerana ao antsika. Izy ilay lasa nanamboatra fitoerana ao antsika dia miparadisy zany, aoka tsika rahavana araka ny tenin'Andriamanitra teo, aoka tsy alaina fa andao tena hoe avokatra marina tokoa, mba hisy atserovana ny atsika rehefa maty sika ozy izy i Petera izay. Aoka ho fitahiana araka ny voalazany eo amin'ny 9:20 sy ny 1:20 hatramin'ny 7:20 Maha ihany koa, hoe raha mandinika an'izany tsika dia tsika ny tahaka ny jiro sy fahazavana amin'ny fitoerana maizimaizina, ary tsika ilay fitarik'andro arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 30:1 hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, voninahitry Jehova no miposaka aminao. Zay ilay fitarik'andro rahavana. Andao avokatra, andao hitarika ny hafa, andao tsy anao izay tsy azo ny fahalainana rehetra, ndao hanana fahasahiana marina tokoa, ny fanahy masina tena hitarika antsika tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny kerina hampatanjahana rahavana, tsy amin'ny fahalalantsika, tsy amin'ny herintsika, fa tena hoe fitarihan'ny fanahy masina no mahatonga antsika avokatra marina tokoa, satria ny zavatra rehetra na ny famohan-kevitra na ny faminaniana dia avy amin'ny soratra masina, tsy fisainan'olona, fa ny fanahy masina no mitarika antsika tsirairay avy. Aoka ho marina amintsika ty tenin'Andriamanitra ty, aoka ho marina hoe tena le fampianarana marina nivoaka amintsika tsirairay avy, aoka tsika hinyorina tsara mihitsy, dia ho ampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara amin'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Voninahitra ho azy rery ihany
aokantsika tena hanana fifandraisana amin'le raintsika. Fa raha hanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Aleloia, amen. Dia rain'Andriamanitra amin'ny teniny, mino a fa misy zavatra raisinao tao. Mino a aoka ho mpamoka toytsika ravana, aoka tsy piaino fotsiny ihany, Andriamanitra ny ampalala anao, andresy lahatra anao marina tokoa amin'ity an'io ty. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao, eny tompo a, ny finoana dia avy amin'ny toriteny marina tokoa, ary toriteny dia avy aminao Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny teny rehetra izay nampilazainao teto Andriamanitra. Ianao ny taona na hiavokatra, tsy afatafapetraka anay tompo a, fa tena hoe hirehatra ato anatinay ny asanao. Misahy ianao Jesosy a, misahy ianao, azavelanao anao zavatra kely foana ny zavatra efa nataonao tamin'ny fiainanay. Davida dia niteny mihitsy hoe misaorany Jehovah rehefa nahiko, ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Izy mahatoy izao atsika ravana, izy mahatoy izao atsika, ary raha mbola velonay tsika dia mbola misy ilain'ny tompo atsika tsirairay avy. Dia zay ny andrasan'ny tompo amintsika hoe ahavokatra marina tokoa tsika, hitona fa nahaverintsika. Andriamanitra, ianao ny tomponay, ianao hanala amin'ny fovato rehetra, ianao hanala izay rehetra tsy nambolenao, ianao hanala izay tsy avaminao Andriamanitra, ianao ny mpanjakanay, fanjakanao tokoa dia ho avy amin'ny kery. Mbola ho avy ianao Jesosy, mbola ho avy ianao. Mino anao izay, azavelanao isy rate ny fahatongavanao izay Jesosy, ary ampiasao izay anaitra n'izay mbola matory rehetra, Jesosy. Mankasitraka indrindra ray malalo, voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaranao ilay masina nanaovanay mivavakay. Sotry indrindra ray malalo. Aleluia, amen. Raha nahasoanao ny fampizarana androany dia ataovy ny j'aime mba hitanao indray ny afatra manaraka mbola manako lazaina amintsika ny tompo. Tahiny tompo daholo.